roapolo ny volana jona roapolo sy roa arivo zao. Ny fanontaniana mipetraka hoe de voafehy toko marina ve ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara? Ny valiny dia mazava tsy misy ambahamba, tsy misy voafehy na kely de kely, satria ny tambavy CVO natao paika fototra miadina amin'ity valanaretina ity dia aotra, zany hoe tsy misy asany na de kely azy, anika tsy nahasakana ninona sady tsy nahasitrana, satria sitrana ho azy ireo marary zay nahazo misy soritra aretina maivana, sitrana ho azy tsy mila ninona, ary ireo zay narary mafy de maty, ary tsy nisy fiarovana na inona satria matoa mbola mianaka ny aretina dia tsy mahomby ny fitsaboana na ny traitement na ny fanafody ampiasaina. Ny tena loza amina tambo dia tsy mety miaiky ny fitondrana indrindra ny loha fa diso paika ka tokony hanao rectification na manao fanitsiana mipaika na ny stratégie hoentina hiady marina amin'ity valanaretina ity, fa de mbola miiziizy ao anatin'ny tsy mangarahara sy ny fanafenana ny tena aben'ity valanaretina ity eto Madagasikara, zany hoe ny abetsaky ny olona tondra ny otrikaretin'ny Covid-19. Ny zavatra hita zany taty amin'ny firenena rehetra zay nahitana faty olona maro de maro, ary koa mbola mitohy aty amin'ny faritra atsimon'ny tany na ny hémisphère sud, rehefa nilamindamina ny taty andrefana dia tsy le aretina, tsy le Covid-19 amin'ny maharetina azy nahatonga n'ireny faty olona nikararany reny, fa tsy fahombiazany ny fomba nitsaboana an'io aretina Covid-19 io, zany hoe tsy fampin'ny fitaovana ray, ary koa ny protocole na ny hoe ny fitsaboana nampiarina tamin'izany de diso tanteraka, satria tamin'izany lazaina fa tsy azo ampiasaina ny anti-inflammatoire, nefa rehefa natao ny fandinihana de tena ny anti-inflammatoire no tena ny ilaina nampiasaina tokoa tamin'ny fitsaboana an'ireo marary mafy tratran'ny aretina Covid-19. Ary araka ny statistika ny salanisa de mazava ny 7,7 isan-jato ny olona mitondra ny otrikaretina ny Covid-19, tondra ny coronavirus zany, dia tsy nisy ny ankamaroany tsy misy soritra aretina na de kely na atao hoe porteur simple aza azy. Ny sasany dia mitondra soritra aretina fa soritra aretina maivana, zany hoe ny tena marina de ny ray isan-jato latsaka no maty ity valana ity aretina Covid-19 ity. Le izy zany a tsy le aretina mahafaty
fa le fomba fitsabona sy le fomba hiatrehana an'ireo marary zay marary mafy sepotra. Fa rehefa ara-dalàna ny enti-manana, ny lit de réanimation, ny fanafody na ny traitement ampiasaina amin'izany dia avotra soamantsara ireo marary. Le izy zany a ny loza indrindrindrindra moa eto amintsika amin'ity resaka tsy fisian'ny mangarahary ity de mety ho betsaka marobe rehefa mihamaro miisan'ireo mitondra ny otrikaretina de mihamaro koa zany ireo anao an'le cas grave na le fahaseporana. Izy moa miaraka amin'ny fandinihana efa naverimberina tety lava dia ao anatin'ny ray alina marary mitondra ny otrikaretin'ny covid-19 dia ny 3 tamin'ireo ihany amin'ireo ray alina ireo no maty ao anatin'ny ray volana, zany hoe olona iray no maty isan'andro ao anatin'ny ray alina. Fa raha ohatra zany ka mihebetsaka ireo marary da mahatratra ray hetsy efa ampitomboinao 100 zay, mahatratra ray tapitrisa de efa ampitomboinao 100 eny zay. De regny zay no zava-dosa mitranga taty amin'ny firenena maro na tonga an'ireny olona maty ireny. Ka miangavy indrindra re anareo fitondrana malagasy, raiso ny andraikitrareo maneke ny zavatra tsy mety aitsio mipaika hiadina amin'ity valanaretina ity raha tsy tianareo hidirana angano ny vahoaka malagasy. Ka amin'izay de ianareo, nareo mpitondra, nareo fitondrana, nareo fanjakana, nareo gouvernemanta no tompona andraikitra voalohany mahatonga ny loza fahafatesana olo maro eto amin'ny firenentsika. Ny loza amin'ny antsika mantsy de zao: ireo firenena matanjaka manana ny ampy, manana fitaovana ampy nefa tsy niomana ka tratran'ny tampoka dia maro de maro ny maty satria miara-ny totona any ampitsabo any amin'ny hôpitaly daholo ireo olona manao tranga sarotra rehetrarehetra na le cas grave, ka tsy araka ntsony ny famelomana na ny réanimation satria tsy ampy ireo masinina, tsy ampy ireo farafara famelomanainy. Ny eto amintsika tsy ambara ntsony, tsy lazaina akory hoe tsy ho takatra ny saina akory hoe inona ny zavatra mety hitanga raha tonga ty amintsika ny zavatra ohatran'ireny, satria tsy misy ny fitaovana farafara mangahiahy, tsy misy n'inona novatan'ny marary araka ireny video sy ronan-tsary hita eto sy eroy ireny. Na ireo any amin'ny hôpitaly be ara zay hoe faran'izay hôpitaly mba farany mba hoe mandroso efa mba ara-dalàna eto amintsika dia mampalahelo, fa tsy ara-dalàna tokoa ny fiarovana na ireo mpitsabo na ireo tsaboiny. Ka miangavy re tompoko, miangavy re tompoko, atsaro ty fanafinafenana ny tena aben'ity valanaretina ity, satria tsy ho voafiny zany io na hanao inona nareo na hanao inona nareo a, tsy maintsy hivoaka hibaribary ka tsy andritsika hoe hitsipaka eny amoron-dalana rehetra eny ny olona ho rofopotsiny eny zay ho andray andraikitra. Ka dia miangavy ampitomboy ny fitiliana, avoay ny valin'ny fitiliana marina ary ampiasao ny vola satria maro ny vola be tsy tokony tsoforoana no azontsika natao hiatrehana an'ity valanaretina ity. Ka ampiasao ny vola amin'ny ilaivana azy hiarovana ny ain'ny vahoaka.
vahoaka malagasy, atao vonona reo fitaovana famelomana an'ireo olona zay voa tratran'ny complication na ny cas grave ka manantena sy mino fa natsipy any ampon'ny mahalala zay mba hevitra sy fiangaviana anareo tompona andraikitry zay ka dia mantoky